Aoka ivavaka isika tompoko. Sotranao zay ry Andriamanitra ray sy zanaka ary fanay masino. Anomezanao indray ity andro vaovao ity. Sotranao zay no ny Pentekosta taona 2024. Ary isorana anao indrindra ny amin'ny amahananao anay ny teninao. Ary anomezanao koa ny fanainao masina mba hananatra anay, hampianatra anay, hitaridalana anay ho amin'ny teninao. Ibanjina anao Jesosy Kristy, ilay tia anay, ilay efa nanolotra ny tenanao, ho faty solo anay. Ary efa nitsangana raha teo ho fanamarinana anay. Ty mametraka am-pelantananao Jesosy, mbola eto amin'ity tany piadina ity zahay. Indraindray zay dia mbola riraka, ary indraindray ary zay dia maty finoana mihitsy. Zany indrindra no ilanay ny fanainao masina, hampahery anay ary anatanjaka anay raha teo. Mametraka am-pelantananao Jesosy, izao fandrenesana ny teninao zao. Amin'ny anaranao no angatana izany. Amen. Miarabantsika riavana natratra ity talata faharoa Jona taona 2024 ity. Ny tenin'Andriamanitra zay anjarantsika dia ao amin'ny Joela 7 andininy voalohany sy ny faharoa. Joela 7 andininy voalohany sy ny faharoa. Mivaky toy izao ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary rehefa afaka izany dia andatsaka ny fanahiko amin'ny nofo rehetra aho. Dia aminany ny zanakalahinareo sy ny zanakavavinareo, ny lay antitrareo hanonofy, ary ny zatovinareo ahita fahitana. Ary na dia ny mpanompo lahy sy ny mpanompo vavy aza, dia andatsahako ny fanahiko amin'izany andro zany. Ray masinao manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ry havana malala ho aminareo rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raitsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Araka zay ambaran'ny Joela mpaminany eto dia ny hoe, ary rehefa afaka izany dia andatsaka ny fanahiko amin'ny nofo rehetra aho. Inona ny hoe rehefa afaka izany? Zay ambarany eto dia ny handrotsahan'Andriamanitra ny fitahiana mitafotafo ho an'ny zanak'Israely. Satria Jehova saro-piaro ny taniny sady niantra ny olony, ka dia ho feno mitafotafo izany fitahiana izany. Ary dia ho fantatry ny Israely amin'izay fotoana izay fa ao afovoany Andriamanitra. Andriamanitra eo afovoan'ny olony. Andriamanitra zay manafa tondromasony olony, ka hoy izy hoe tsy homenatra mandrakizay ny oloko. Joela 2 andininy 7. Io no hoe rehefa afaka izany. Io lay ambarany tenin'Andriamanitra eto. Ao arin'izany hiverenan'Andriamanitra amin'ny fanasoavan'ny olony izany, dia eo indrindra koa no ilazany hoe handatsahako ny fanahiko amin'ny nofo rehetra. Ny fanahin'Andriamanitra raha teo no miantoka izany fitahiana fenohika ho an'ny olony izany. Ny fanahy masina no miantoka izany, ka izany indrindra no handatsahan'Andriamanitra ny fanahany. Fa ny zavatra mahafaly riavana dia tsy hoe ho an'ny firenena Israely irery ihany, fa ho an'ny firenena rehetra zany. Ary tsy ho an'ny olombitsy tahaka ny hoe mpaminany, na ny mpanjaka, na ny mpisorona, ny fanahy masina, fa ho an'ny nofo rehetra toko lehibe zany. Ary tsy misy fanavahana, na lahy, na vavy, na ray aman-dreny, na zanaka, na mpanompo, na tompo, na iza zay no arin'ny tanan'Andriamanitra, dia omen'Andriamanitra ny fanahiny masina. Izany ary no ambaran'ny tenin'Andriamanitra amintsika. Koa mitory amintsika zany
fa lay Andriamanitra tia antsika dia Andriamanitra tsy mba manavaka izy fa Andriamanitra mitia ny olona rehetra ao amin'ny zanan'ilay tokana araka ny voalazany hoe fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao nomeny ny zanan'ilay tokana mba tsy ho very za rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Jaona 7:9. Irian'Andriamanitra indrindra ary ny andatsaka ny fanahany amin'ny nofo rehetra. Zavatra momba ny andron'ny Mesia izany fanomezana ny fanahy masina izany. Arak'izany dia mitory amintsika ny fahatongava ny andro mpamonjena raha teo zany sy ny fanomezana ny fanahy masina. Ity ambaran'ny Joela mpaminany ity, ny andro mpamonjena lehibe izay ho vitain'i Jesosy ary ny fanomezana ny fanahy masina hiantoka izany famonjena antsika izany. Io no ambaran'ny Joela amin'ity 7 ity. Efa nambaran'ny Jaona 1:7 fa ny Mesia no mpanao batisa amin'ny fanahy masina. Batisa amin'ny fanahy masina no ilazany Jaona azy. Ny nofo rehetra izay monina eto amin'izao tontolo izao dia anjakan'ny ota sy ny fahafatesana, ary ny devoly dia tsy mamela ny olona mba hiaina amin'ny fiadanana. Amin'izany toe-draharaha sarotra izany indrindra no hanirahan'Andriamanitra ny fanahiny. Ny fanahy masina dia fanahy naina. Ny fanahy masina dia fanahy ny fahasoavana. Ny fanahy masina dia fanahy ny fiadanana. Ry havana malala, ho Jesosy aminao, raisy ny fanahy masina. Ny fanahy masina dia fanahy naina, fanahy ny fahasoavana, fanahy ny fiadanana. Ho anao zany, ho ahy zany, satria mila izany tokoa isika. Araka izay voalaza teo hoe anjakan'ny ota sy ny fahafatesana ny tenako sy ny tenanao. Izao tontolo izao, izany indrindra ary no irian'Andriamanitra ny amin'ny anirahany ny fanahiny masina mba ho afaka amin'izany ota sy ny fahafatesana ary ny fanjakan'ny devoly izany isika. Ny fanahy masina dia fanahy naina, fanahy mahavelona izy ary miantoka ny fahavelomanao, miantoka ny fahavelomantsika. Toy ny filan'ny izay mangetaeta mila rano, toy n'izay filan'ny tany karakaina rano be na riaka, no ilan'ny fanahitsika ny fanahy masina. Fa indrindra Isaia handatsaka rano amin'izay mangetaeta ary riaka ho amin'izay karankaina, eny handatsaka ny fanahiko amin'ny taranakao aho. Isaia 4:7. Zany ary no nanaovan'i Jesosy antso avokoa teo amin'ny tao Jerosalema ny hoe raha misy olona mangetaeta aoka izy anatona ka isotro. Zay mino ahy dia isy ony rano velona miboiboika ao ankibony, araka ny voalazan'ny soratra masina. Ary ny fanahy masina zay efa horaisin'ny mino azy no nolazain'i Jesosy tamin'izany. Jaona 7:7 ka hatramin'ny 7:30. Zay tsarovany indrindra amin'izany fankalazanan'Andriamanitra no ny rano izany dia ny nanomezan'Andriamanitra rano avy amin'ny vatolampy, ary ny rano zay omeny Jesosy dia hiboiboika ao akibon'izay mino azy. Tsy hafa izany fa ny anoloran'Andriamanitra ny fanahany. Tonga tokoa ny fotoana zay androtsahan'Andriamanitra ny fanahany amin'ny nofo rehetra. Ny Baiboly raha teo dia manambara ny fanahy masina ho toy ny rivotra mitsoka fofinaina. Izay tiana ambara amin'izany dia ny mahafototry ny fiainana ny fanahy masina. Fototry ny fiainana ny fanahy masina. Koa raha tsy manana ny fanahy masina ny olona dia ho faty tokoa izy.
ry havana malala. Jesosy Tompo dia efa nampanantenatsika ny fanahiny masina, ary efa naniraka izany fanahiny masina izany tamin'ny andro Pentekosta, araka izay hitatsika ao amin'ny Asan'ny Apôstôly 2. Fa ambarany amin'izany indrindra ny hoe ary noho ny tonga ny andro Pentekosta dia teo amin'ny fitoerana iray izy rehetra. Fitoerana zay fa nilazany Jesosy fa aoka tsy hiala ao Jerosalema mandra-panafinanareo ny hery avy any amin'ny avo. Satria Andriamanitra izay mahatoky sy marina dia mahatanteraka ny teny fampanantenany, araka izay ambarany hoe ny teny fikasan'Andriamanitra dia sady amen, eny sady amen. Amin'izany nafiry zany dia ho tanterahan'Andriamanitra tokoa. Ny fanahy masina no nomena ny mpianatra fefa fikasany ray raha teo zany araka ny faminaniana ataon'ny Joelam-paminany eto, kanefa dia efa no tanterahan'Andriamanitra tamin'ny andro Pentekosta raha teo. Ny fanahy masina dia fanahy pampahery, fanahy mahery ary manan-kery hampahery antsika. Ry havana malala, raisy ny fanahy pampahery aza mety ho kivy na ho ketraka noho ny fiampangan'ny ota sy ny zavatra maro samihafa ataon'ny devoly mba hahatonga antsika ho kivy na hiemotra amin'ny finoana sanatria. Te hanenika anao sy handrakotra ny fiainanao manontolo ny fanahy masina, ary te hanavao ny fiainanao, ary handeha araka ny sitrapony ny fiainanao. Ary izay holazainy ny olona manana ny fanahy masina dia tsy hafa fa ny famonjen'i Jesosy sy ny fitiavany. Tena tiantsika Andriamanitra, namonja antsika tao amin'i Jesosy, ary mbola maniraka ny fanahiny handehanantsika araka izany famonjena efa namboariny ao amin'i Jesosy Kristy izany. Koa dia tena fahavelomana ary nomeny ny fanahy masina antsika, satria mandeha araka ny sitrapon'Andriamanitra, miaina amin'ny famonjen'i Jesosy, miaina amin'ny fitiavan'i Jesosy. Izany indrindra no vokatra ny fanahy dia fitiavana, fiadanana ary fahasambarana raha teo. Ny fanahy masina dia tsy hoe mamelona ihany fa manome fahasoavana ihany koa, ka dia fanahy ny fahasoavana ny fanahy masina. Raha Andriamanitra no miara-monina amin'ny mpanota, tena fahasoavana izany ry havana, tena fahasoavana izany. Ary izany fonenan'Andriamanitra miaraka amin'ny mpanota izany dia efa nambarany Ezekela, ary no amarininy Jesosy raha teo izany. Hoy Ezekela, ary tsy hafeniko amin'ny tsony ny tavako, fa hahiditra ao amin'ny taranaky ny Israely ny fanahiko Jehova Tompo. Ezekela 7:30 andininy 7:20. Fa amin'rapony sitrako fa tsy fanatitra latsatra, tsy tonga hiantsony marinao fa ny mpanota, ho Jesosy. Ary izany dia niarahany hinana tamin'ny mpamorietra sy ny mpanota, ary nanehony Jesosy ny mahampamonjy azy. Zany ilay fahasoavan'Andriamanitra tonga eto amin'izao tontolo izao, miaraka amintsika amin'izany tokoa Andriamanitra. Andriamanitra dia mandevona ny fahotantsika, mamela ny helontsika, ary manadio antsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Asan'ny fanahy masina raha teo koa zany dia manome antsika ny famelan-keloka, manome toky antsika, fa lay Andriamanitra be fahasoavana dia mamela ny helontsika ao amin'i Jesosy. Araka izany dia mitaona antsika hibanjina ny Jesosy sy ny fahasoavany ny fanahy masina. Ka ho indrindra Zakaria araka ny 2:20 ary ahidiko amin'ny taranaky Davida sy ny mponina ny Jerosalema ny fanahy ny fahasoavana sy ny fifonana, ka hijery ahy izay nolefoniny izy. Hitatsika amin'izany fa ny fanahy masina mitarika atsika hijery izay nolefonina, dia niratra ny mpamonjy,
no iboiboeny zany fahasoavan'Andriamanitra izany amintsika. Ry havana malalo, tena afa-po tokoa ny tany karakaina, ny mangetana, afa-po tokoa izay rehetra manatona ny izao loharano velona izao, satria Jesosy Kristy izay efa nandatsaka ny rahany no mamelona sy mandrotsaka ny fahasoavany amintsika. Sarobidy ary amin'izao atongavany fanahy masina izao, fa ny fanahy masina no manome toky atsika fa zanak'Andriamanitra tokoa isika, satria naterak'Andriamanitra tamin'ny batisa ary hampamira-piratan'Andriamanitra ny tavany, ary akazay voalazany eto hoe tsy ho afeniko amin'ny tsony ny tavako. Raha mitady azy isika dia ho hitatsika tokoa izy, ary raha miatoraka aminy isika dia ho raisiny tokoa. Zany ry havana ny mahafanahy ny fahasoavana ny fanahy masina, ka mitarika atsika hianoko amin'izany fahasoavan'Andriamanitra izany, ary mampitoetra atsika amin'izany fahasoavan'Andriamanitra izany. Fa ny fanahy masina koa dia fanahy ny fiadanana, fanahy ny fiadanana indrindra koa izy. Sarobidy loatra ny ananatsika ny fanahy masina, zay mampitoetra atsika raha teo koa amin'ny fiadanany Jesosy. Ka hoy ny Isaia 4:5-7 hoe, ary ny zanakao rehetra dia samy efa nampianarin'i Jehova, ka dia ho be ny fiadanany zanakao. Ho be fiadanana tokoa ry havana zay ampianarin'i Jehova, ho be fiadanana tokoa zay ho tariny fanahin'Andriamanitra. Fa izany mantsy no ampianariny atsika, satria ny fanahy mpampianatra raha teo, mampianatra atsika ny aina ampiadanana, ny hanao ny sitrapon'Andriamanitra handeha amin'izany fiadanana izany. Ry havana malala, raha tianao hiadana ny zanakao dia ampianaro ny tenin'Andriamanitra izy, ampianaro ny lalàn'Andriamanitra izy, ampitoero amin'izany sitrapon'Andriamanitra zany. Ary aoka mba ho iritsika tokoa ny hanana ny fanahy masina zay pampahery atsika sy mpisolo vavatsika, fa izy no mitarika atsika ho amin'ny marina rehetra ary mampahery atsika amin'ny ady atrehatsika. Maro tokoa ry havana ny ady zay atrehana eto amin'izao tontolo izao, eny na ny ady araka ny maha-kristianina zany dia ny ady-panahy zay atrehany zany. Ny filanjana ny azo fijaliana dia tena ady atrehany zany, fa eo koa ny ady amin'ny fahasarotana eo amin'ny fiainana zay lalovany firenena ankehitriny. Ry havana malala, antsony ny tenin'Andriamanitra ianao, fa tsy hanam-piadanana mihitsy ianao, tsy andry fahalemana mihitsy ny firenenao raha tsy manana ny fanahy masina. Mila ny fanahy masina ny malagasy, aoka tsy ny fanahy maloto no hitoetra na ny fanahy ny tromba, fa ny fanahin'Andriamanitra velona no hamelona antsika hitoetra amin'ny fiadanana. Zany no ambarany tenin'Andriamanitra amintsika ry havana, koa lay Andriamanitra velona ny faniteny, fa ny mpananatra teny fanahy masina zay raha ny ray amin'ny anarako i Jesosy no ampianatra nareo ny zavatra rehetra zay nolazaiko taminareo. Fiadanana no avelako anareo, ny fiadanako no omeko anareo, tsy tahaka ny fanomeny zao tontolo zao no fanomeko anareo. Aza malahelo na matahotra ny fonareo. Ry havana malalo, toky lehibe zay omeny Jesosy zany, fa tsy alahelo na anatahotra, fa hiadana miaina finaritra ny olona manana ny fanahy masina. Inona no tsy iritsika izany fanomezana lehibe avy amin'Andriamanitra izany, fa manome malalaka ho an'izay mangataka amin'ny Andriamanitra. Indrindra amin'izao andro Pentekosta izao dia izany indrindra no ataon'Andriamanitra, satria tena tianao izy, tena anafaka anao izy, ka ianao zay tandondomondoza dia ny fahafatesana dia ho velomin'Andriamanitra. Ianao zay tsy manana ny fahasoavana no tongava ny fahasoavana eto amin'izao tontolo izao, ary fahasoavana be dia be
nomen'Andriamanitra anao. Ianao zay tsy manam-piadanana no hitoetra amin'izany fiadanana izany. Ho tanteraka aminao sy ny ankonanao, ho tanteraka amin'ny firenenao, ho tanteraka amin'ny firenentsika, dia Madagasikara malalantsika ity zany fanirian'Andriamanitra zany, ary tsy faniriana fa tena tiany ho tanteraka amin'ny atsakany sy andavany izany fanirahany fanainy masina izany. Ho an'Andriamanitra rery ny voninahitra zay hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Amen. Raisy ny fitahina, ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo, ny fitiavan'Andriamanitra Ray, ny firaisana amin'ny fanahy masina ho aminareo rehetra ny Amen.